qu'importe l'endroit ou la nation, là où il m'envoie, moi j'irai où tu me dis, moi j'irai où tu me dis qui marchera pour nous. Moi j'irai où tu me dis, moi j'irai où tu me dis me voici, envoie-moi et j'irai. Moi j'irai qui marchera pour nous. Moi j'irai me voici, envoie-moi et j'irai. Moi j'irai voninahitra ho an'Andriamanitra ary fifaliana indray ny miarahaba antsika rehetra izay manaraka ny herinandro fiaraha-mivavaka natokana ho an'ny tanora. Miarahaba ny tanora rehetra ihany koa izay manatrika an'izao fiaraha-mivavaka izao amin'ny fomba mivantana sy miaino amin'ny radio moa zany mazava ho azy mindro sy manantena fa ikasika anao manokana ny tompo ary tondra fiovana ny fiaraha-mivavaka tahaka an'izao fa tsy mandalo fotsiny zay mandrakariva moa no any an-tanana antsika hoe zay mba lesona voarainao tompokoa dia aoka mba hampiarina eo amin'ny fiainana izy ireny fa tsy andalo fotsiny ka misy fiovana zany ny fanandramanao miaraka amin'Andriamanitra, ny firaisanao amin'Andriamanitra, ny fiainam-pivavahanao mihitsy misy zatra miova rehefa avy manatrika an'izao fotoana izao fa aoka mba tsy andalo tahaka ny herinandro fiaraha-mivavaka izay fanao mahazatra fa mba tena manokana mihitsy tia ho an'ny tanora. Ka dia fifaliana ny miarahabantsika zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay kapiteny sy filohan'ny tanora rehetra mandritra n'ity fotoana vitsivitsy izay iarahantsika ity. Andeha isika hiaraka hivavaka mba ahafahan'Andriamanitra miditra antsehatra amin'izao fandarana manokana izao. Hivavaka isika. Jehovah Andriamanitra ray masina tsara indrindra izay ny an-danitra. Jesosy Kristy ilay filohanay, ilay lehibe ny tafika rehetra, ilay lehibe ny komandiny miaramila ny Jehovah. Ry fanahy masina izay mpampahery, fanahy masina izay mananatra, fanahy masina izay mitarika amin'ny fahamarinana rehetra. Amin'izao ora sy fotoana izao dia tonga amin'izao loha hevitra manokana izao indray izahay. Natokana ho an'ny tanora ty herinandro ity. Mitalao aminao Tompo, mba ho kasihinao ny tanora rehetra. Ka tsy ho lasa hika fotsiny ilay hoe andeha aho, fa ny tsirairay avy dia hanandrana mihitsy an'izany fandehanana amita ny iraka sy ny asa izay efa naniranao izany. Amin'ity loha hevitra androany ity Tompo dia amboary indray izahay, afao izahay, ary aoka hisy lesona sarobidy ampiarina eo amin'ny fiainana amin'ny alalan'izao taridalana izao. Mitenena amin'ny alalan'izao mpanomponao izao ary amboary izay rehetra mandre sy mahita izao afatra izao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny loha hevitra izay natokana ho an'ny anio dia le hoe Tompo, andeha aho, afao aho. Resaka momba mifanafana manokana mihitsy zany no resana amin'ity taridalana androany ity. Misy lehilahy anankiray izay voalaza fa nanana izy azy teo amin'ny tontolo ara-politika. No ny antony tafiditra ao anatin'ny fikorontanana maro samihafa nefa teo amin'izany tontolo ara-politika zany dia voatery tsy maintsy nahiditra ponja i Charles Colson izay lehilahy anankiray sady mpanoratra manana maizy azy izy zany ary dia voatery tsy maintsy nigiaza nandritra ny 7 volana inga Charles. De rehefa tao izy mpanao ratsy ikoizana moa zany mazava ho azy fa nokasian'Andriamanitra izany lehilahy zany. Ary efa nokasian'Andriamanitra izy dia nanandrana izany atao hoe famelan-keloka izany, nibebaka niaiky ny fahotana izy ary nanomboka teo dia lasa olom-baovao
itinga Charles izay voalaza ato ity ary dia niova tanteraka ny fiainana lasa mpanampy ny voafonja lasa olona anankiray izay tena nihevitra ny hafa mpanao soa tany amin'ny fonja itinga Charles Colson ity ary dia niova tanteraka ny fiainana afaka izy tsy niara-batana ihany izy no afaka fa niara-panahy ihany koa voavela eloka zao na ratsy tahakin'inona aza ny zavatra vita ny olona anankiray rehefa Andriamanitra no mikasika sy miditra an-tsehatra dia azo atao ny miova ary azon'Andriamanitra atao ny manova ny tsirairay avy ry tanora malala namako tsy haiko zay mety efa ratsy vitanao tahaka ny Charles Colson ve ianao efa tena mikorotana mihitsy ve ny fiainanao mikorotana ambony ambany vokatry ny zava-mahadomelona mpifoka sigara ve ianao mpina paraky ve ianao mpisotro toka ve ianao mo ve ianao mpandehany amin'ireny boaty sy ny reny fandihizana izay feno fahalotona amin'ny fitondran-tena sy ny fiteny ve fa tena faika amboto mihitsy raha mandre anao amin'izao fotoana izao azon'Andriamanitra ataony manovanao indraindray tsy sitrakitsika ny itoeran'ireny zavatra ratsy reny rehetra reny any anatintsika fa no ny herin'ny ota sy ny devoly izay mananotanona sy eo mandrakariva dia tahaka ny hoe tsy afaka miova ny olona anankiray fa araka ny voalaza azon'Andriamanitra ataony manovanao tahaka ny Colson dia azon'Andriamanitra ataony manovanao ary zay indrindra ty ilay afatra atao amin'ny boky marka ity ny boky marka moa zany raha tena jerena hoe iza moa ty marka ity hitatsika zany zao fa izy no milahatra faharoa amin'ny filazantsara vitan'ny Matthieu zany de marka ka na eo amin'ny faharoa azy izy ny ordre zany ny filaharan'ny fanoratana amin'ny filazantsara dia tsy hoe izy koa nosoratana faharoa azy am'ireo filazantsara efatra Matthieu, Marka, Luka, Jaona fa izy mihitsy nosoratana voalohany araka ny voalazan'ireo manampahaizana ara-teolojia mpikaroka zany dia ny boky Marka zany hoe tsara ho fantatsika zany hoe iza moa Marka dia raha ny tena marina aza dia tsy tokony lazaina hoe filazantsara araky ny voalazan'ny Marka satria Marka zany dia nandreny filazantsara tamin'ny zavatra zay ny tantarain'ny Petera zany hoe ny expérience amin'ny Petera niaraka tamin'i Jesosy Kristy zany no tantarain'ny Marka ary dia tokony hoe filazantsara arak'izay voalazan'ny Petera. I Marka ihany koa moa zany zay fantatro hoe jaona Marka dia zanaka ny vehivavy anankiray antsoiny hoe Maria izy io izay rehefa afaka avy any amin'ny nafahan'Andriamanitra sy ny anjelin'Andriamanitra moa zany avy ao tranomaizina Petera dia ao amin'le trano zay nivorian'ny mpianatra zay nandondona Petera rehefa avy eo zanaky ny olona tao zany ity Marka ity. Ka eto zany dia i Marka dia niaraka tamin'ny Petera teny izy ary dia niaraka nitakosina ary nanoratra an'izao filazantsara izao izy vokatr' zay fitantarana nataon'ny Petera izay. De rehefa tena enjakenjana ny toe-javatra rehetra zay nilalovan'ireo apôstôly ohatra miatra manaina ny fitsapana maro samihafa de toniala tamin'izay Marka ohatrany hoe nandositra mihitsy azy niala tamin'ireo apôstôly ireo satria mafimafy ny zavatra zay tsy maintsy aretana. Nanaraka andry Paul sy Barnabasy ihany koa moa zany izy mazava ho azy ary anisan'izay nanoratra tao amin'ny boky ny asan'ny apôstôly. De zao nomena ny fahafahana fanondroany iray ny Marka zany hoe raha izay ary no izy dia zao no atao hoe ozy izy Barnabasy hoe alao mena possibilité ihany zay zany hoe fahafahana fanondroany afaka miverina miara-miasa indray na de nandositra azy de nanana zay seconde chance moa filaza azy i Marka. Ka ny Andriamanitrantsika zany de Andriamanitra zay manome antsika fahafahana faharoa foana na de misy problème azy ianao teto amin'ny voalohany de zao Andriamanitra afaka manome anao zay seconde possibilité izay mba ahafahanao manao fanandramana vaovao indray miaraka amin'Andriamanitra ka aza kivy mihitsy
fa efa nandalovandromarika zany fahalavona sy fahakiviana teo amin'ny asan'andriamanitra izany ry tanora malala fa nomen'andriamanitra fahafahana ary zay le hoe afaka aho andeha aho ary zay no mahatonga ny hoe ny boky marika de feno fitantarana mikasikan'izay hoe nomena fahafahana fanondroany ray ny olona anankiray rehefa nysitranina rehefa nalaina ny fanahy maloto tao aminy ny sorony jesosy de nomena fahafahana fanondroany ray noho izany de andriamanitra manome seconde chance foana ny andriamanitritsika aza kivy manolona n'ireo toe-javatra maro samy hafa tsy afaka examen ve ianao mbola misy mbola tsy very fanantenana mbola misy foana ny possibilité ahafahan'andriamanitra miditra antsehatra am'izany mety tsy lasa tany ivelany nanohy fianarana ve ianao aza kivy fa mbola ho avy ny fotoana mety efa lasa nanambady daholo ve namanao rehetra ianao ohatra mbola taraikeo aza kivy fa mbola misy zavatra tsaratsara kokoa manin'andriamanitra ho anao move tsy mahomby mihitsy ve ny business zay ataonao ny fandrarana ny fidiram-bola ny varotra ny tsena aza kivy fa ny andriamanitritsika de andriamanitra manome anao seconde chance mandrakariva atsara fotsiny fifandraisanao aminy sy ny fiarahanao amin'andriamanitra fa zay ny tsy ambaratelo ry tanora malala de zao ny boky marika toko fahadimy de ny andiny voalohany ka hatramin'ny faharoapolo de misy tantara anankiray izay voalaza ao anatin'ity baiboly ity zany izay tantarana demoniaka anankiray izy io ity zany lay antsona hoe demoniaka tao gadarena zay nomen'andriamanitra nomeny jesosy an'izay seconde chance zay ihany koa izy zany hoe fomba fiteny ihany moa zany le hoe chance fa miankina amin'ny fitahina isika fa tsy miankina amina vitana na chance zany fa ny tompontsika de andriamanitra mitamandrakariva fa fomba fiteny fotsiny zay ka eto zany de misy an'ity lehilahy anankiray zay demoniaka ity de izao nivaky ny teny tantara momba an'ity demoniaka efa haitsika loatra zany fa matombo verina de andraisantsika lesona ho voninahitr'andriamanitra sy hanovana antsika ihany koa eo amin'ny marika toko fahadimy andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina de izao nivaky ny teny ary tonga teny ampitany ranomasina tao amin'ny tany gerasena izy ireo ary noho niara teo tsambokely izy niaraka tam'izay de nisy lehilahy azo mpanahy maloto nivoaka teny amin'ny fasana ka nifanena taminy fa nitoetra teo amin'ny fasana izy ary tsy nisy olona nafatotra azy itsonona de amin'ny gadra azy fa efa nafatony matetika tamin'ny gadra na ny tanany na ny tongony nefa ny gadra tamin'ny tanany notapahany ary ny gadra tamin'ny tongony notorotoroiny ka tsy nisy olona nafatotra azy ary mandrakariva na andro na alina de nitoetra teny amin'ny fasana sy teny atendrombohitra izy ka nananana sy nitetitena tamin'ny vato fa noho nahitan'i jesosy teny lavitreny izy de niazakazaka ny akohaka teo anatrehany raha lasy anabavy malala ry tanora malala eto de misy tantara mampivarahotsana misy lehilahy anankiray zay misaritabolo rehefa satria ty tantara ty zany zao de rehefa avy nipitan'lay lay tafiotra rano teridy jesosy kristy sy ny mpianatra dia tonga teo amoron-drano am'izay zany zao rehefa maraina ny andro de indro nisy lehilahy hafahafa zay miodiody miaraka mirojo vy matevina ary efa tapaky zany ny tena ny maradratra daholo ny volo ny savoritaka nananana ary aiza ozy izy nitoerana misy azy eny amin'ny fasana inona mahatonga azy mipetraka eny amin'ny fasana sy manana zany pose mahatsiravina tahaka amin'ny bibidia zany ny antony de zao hoe misy demonia ao anatiny misy devoly misy fanahy maloto tao anatin'ity rangaty ary zay mahatonga azy hoe zavatra tena tsy mahazatra loatra ty zavatra miseho eto ty hoe tena ary zay ny tsy mba nandraka andramana mihitsy hoe za de misy devoly etsehany devoly keo ianao satria rehefa ny olona demoniaka zany de tena mahatsiravina fa sady mitety tena izy no sady tsisy mahatazona azy mihitsy na de gadra visy rojo aza ny olona minananana sy mivazavaza zany ary aiza ozy ny toerana misy azy any amin'ny fasana ny fasana moa de toera maty ary tsy manandraraha amin'ny olona maty akory ny olona velona fa efa tena hoe manary tena tsisy olona afaka miara-monina am'ty demoniaka ity efa ny olona aza mandositra azy tsy samandaly eo am'izany toerana izany mihitsy ny olona noho ity demoniaka ity mahatsiravina mampatahotra ka ny maraina n'iny zany izay ny fanenandry jesosy rehefa mipitany io lay hoe ranomasiny galily io zany de tonga teo am'lay hoe gadarena io le toerana misy an'le demonia de gaga izy fa io misy rangah mivezivezy eny amin'ny fasana ary toa mahatsiravina tahaka amin'ny bibidia mihitsy ny fijery azy dia izao ny voalaza amin'ny baiboly hoe azo mpanahy maloto ity lehilahy ty azo mpanahy maloto
raha tena ijery zany ianao hoe ahoana ny ahafantarana ny olona anankiray hoe misy devoly de io zany ny pirofo mivaingana ahafantarana hoe misy devoly ny olona anankiray fa ndraindray zany zavatra tsy misy dikany akory de zay le hoe diabolisena daholo ny zavatra rehetrarehetra zay zavatra misy de devoly zay zavatra misy de devoly na satana aza mety hiteny hoe tena tsisy idirako ny amin'io fa isika kosa zany mila manana an Jesosy Kristy fa eto mahatsiravina rehefa azo-panahy maloto ka izay no hoe mila mitandrina tsara isika dia rehefa tena jerena tsy sitrapony tirangaty mihitsy ny anao an'izao pose zao sy toetra eny amin'ireny toerana reny zay koa mantsy rehefa tena ao ambany vahoan'ny satana ny olona anankiray de tsy sitrapony le izy fa no le fanahy ratsy zay mitoetra ao de lasa manatanteraka ny zavatra izany am'izao fotoana izao koa ry havana dia misy olona zay tahaka an'izany mihitsy ary ndraindray mihevitra hoe tsy misy zany satana zany fa raha ny baiboly nyjerena tena misy zany devoly zany ary zay mahatonga ny Petera milaza manao hoe ary amin'ny Petera voalohany toko fa 5:5 de maonona tena miambena fa devoly fahavalandreo de mandehandeha tahaka ny leona mierina mitady zay arapany maonona tena miambena ry tanora malala zasy ianao andao ahony tena iampina tsara isika fa tena mahatsiravina izany rehetrarehetra zany Efesianina koa moa de miteny manao hoe tsika tsy mitolona amin'ny nofo amandra fa mifanahy ratsy eny amin'ny rivotra noho izany mba hahafahanao mandresy ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra de tsy maintsy manana n'ilay a Jesosy Kristy zay manana fahefana amin'ny rivotra sy ny ranomasina sy zay zavatra tsy hita maso rehetra zay vao afaka mandresy isika mba hahafahanao mandresy nyty lioana mierina mitady zay arapany ity de tsy maintsy manana ny lioany jody ianao mba hahafahanao mandresy an'izany zay ihany ny tsy ambaratelo andao ifikitra am' Jesosy manatona an' Jesosy fa ity demoniaka ty rehefa nahita ny Kristy izy de zao hoe tadidio fa tena miezaka ny hamotika tanteraka amin'ny fiainantsika zanak'olombelona ary mihevitra zay ratsy rehetra tokony ho tonga eo amin'ny fiainanao ny devoly ny anala baraka ny amono anao hatramin'ny farany satria izy de andringana sy andrava zay ny atongavany fa isika kosa dia manana an Jesosy de ty tantaran'ilay demoniaka avy any Gadarena ty zany de zao ny zavatra nisy rehefa mitoy eo le tantara eo amin'ny andininy fa manaraka eo zany andininy fahenina ka hatramin'ny 7:10 de vakitsingela izy fa noho nahita an Jesosy teny lavitra eny izy de niazakazaka ny akoga teo anatrehany sady niantso tamin'ny feo mahery hoe mifaninona akory izao sy anao Jesosy zanak'Andriamanitra avo indrindra ampianianiko amin'Andriamanitra aza mampijaly satria Jesosy efa nanao taminy hoe mivoano ty lehilahy ty ry fanahy maloto de nanontany azy ty Jesosy hoe iza moa ny anaranao ary izy namaly hoe Leogio no anarako satria maro izahay ary ny fona mafy tamin'izy mba horoany hiala amin'izany tany izany ary nisy kisoa maro andiany zay nanirasana teny akaiky ny tendrombohitra ary ny fona tamin'ireo ka nanao hoe alefaso izay ho any amin'ireo kisoa mba hiditra any aminy de nekeny Jesosy ary ny fanahy maloto rehefa nivoaka de niditra tao anatin'ny kisoa ary ireo kisoa andian'ireo niditra trevatreva teny amin'ny antsana ho any amin'ny ranomasina tokony 2 no isany ka de maty tany amin'ny ranomasina izy rehetra isaorantsika Jehova ty lehilahy ty zay efa voagejany ny herimaizina nandritra ny taona maro iavana de nafahan Jesosy tapaka ny fatorana rehetra tapaka ny gadra rehetra na ara-pihetsepo zany ary niverina ndray ny sainy lasa lehilahy izay nanana maha izy azy ary tena hitantsika fa mpanafaka mahery tokoa Andriamanitra zany ny herin'i Jesosy Kristy ny devoly tonga de mandoalika ary eto dia hitantsika fa niala tao anatin'izany lehilahy zany ny heriny maizina inona manageja anao androany moa ve mizahatra tsy tianao fa manageja anao voagejany zany ianao ary teo afaka fa tsy manakery zay ny antony zao fiaraha-mivavaka izao afaka ianao manomboka izao raha tena mino an Jesosy manatona an Jesosy hoeto eo amin'ny Kristy zay rehetra mety mbola manageja ny tsirairay avy fa izy no afaka manafaka atsika am'izany rehetrarehetra zany ary inona nitranga tao aorianan'izay tantara izay dia nitenen'i Jesosy hoe zao satria le rangaty zany de niteny hoe anaraka anao fa Jesosy kosa niteny taminy hoe mandehana makany amin'ny fianakaviana ianao miverena ny tanàna raha zao daholo ny fianakaviana ny am'izao zavatra nataon'Andriamanitra izao de inona nataon'ilay ranga nandeha izy ary lasa nitory an Jesosy Kristy sy ny fanafahana rehetra zay nataon'ny mpamonjy tany amin'ny tanàna maro samihafa ary zao no ny fahatanteran'ity baikon'i Jesosy ty
de nandeha ity lehilahy ty zay voagejany satana teo ka nitoro tany Décapolis zay zavatra lehibe fa nataony Jesosy taminy ka de gaga ny olona rehetra efa olona afaka izy ankehitriny ary nanomboka laza ny zava-mahatalanjona rehetra zay nataony Jesosy taminy ry ava malala aoka tsy ho ambaka nyty demoniaka atao Gadarena ity isika fa andeha am'izay rehefa afaka mariky ny fandehanana de mitory ny filazantsara ry tanora malala isa raha mbola tsy afaka ianao de mangina foana hatramin'izao ary tsy sa mandeha zany tsy sa miteny zay no afantariny hoe mbola tsy afaka ny olona anankiray amin'ny fahalemena sy ny toe-javatra tsy sa menatra matahotra fa ny afantariny hoe efa afaka ianao ninninona fahalemena nataonao tany aloha ninninona fahotana zay efa vitanao ny olona afaka de tahaka n'le demoniaka mandeha eran'le Décapolis hoe Décapolis ny Déca de folo polisy tanàna na cité midikan'izay nitory tamin'ireo tanàna folo izy nandeha nitety an'ireo tanàna reo zay tanàna rehetra mbola tsy navitana ny asa zay quartier rehetra zay fokotany rehetra zay commune rehetra mandehana mihitsy ianao aza miandrona izaniza fa ianao mihitsy ny mandeha satria olona afaka ianao zay ny antony zao fiaraha-mivavaka izao mba hahatonga anao hoe tena mandeha manomboka zao raha tena olona afaka niza mandre ka mahatsapy izy hoe nafahan Jesosy de izay hoe aoka iotra lavitra noho ity lehilahy tany Décapolis ty nitory ny filazantsara ary nanafaka gaga ny olona rehetra manomboka zao de ho gaga ny olona rehetra mahita anao fa samy tory ny akalamanjany ianao samy sitrika any amin'ireny quartier rehetrarehetra reny ianao mety mitory filazantsara eny atsena ianao eny amin'ny toerana malalaka eny ianao tonga dia mitory ny filazantsara tsy fahotany zany fa zany mihitsy noho izy lasa mitety trano ianao lasa gaga ny olona rehetra fa mpanao porte ny tanora ankiray satria olona afaka lasa mpanao conférence ianao manomboka izao mpanao séminaire ianao ary isaky misy ny programa momban'izany de ianao lay mandeha mitory filazantsara ary manafaka ny olona mba ho tonga eo am' Jesosy Kristy mino sy manantena fa ho tena zava-misy eo aminao izany hoe olona afaka izany libre ianao manomboka izao ary Jesosy afaka manafaka anao te andidin'ny fanahy maloto rehetra zay tady anageja izy mba hatonga anao mpandresy sy olona afaka ka tahaka ny Colson zay hitantsika tery hoe na dia ratsy azy izy na ny voafonja rehetra niaraka taminy tao aza nge ny teny hoe inona no azonao atao raha miala tato ianao zao de hoy izy hoe anampy anareo de hoy ireo voafonja reo hoe zany daholo ny tenen'ny olona teto anampy nefa rehefa mivoaka de tsy hita akory kanefa kosa nazon'ny Colson ny teniny ary de anisan'ny olona zay nanangana mihitsy izy organisation anankiray zay mpanampy ny voafonja rehefa afaka atao anatin'izany ary dia mino sy manantena zany fa anafaka ny hafa anampy ny hafa ihany koa izay rehetra afaka ao am' Jesosy Kristy ny tompony no hitahiry an'izany ary ho tena zava-misy eo amin'ny fiainanao iaraka ivavaka isika misaotra tompo Andriamanitra eo satria tsara loatra izany afatra izany mahazatra anay ty tantara ity fa nandraisanay lesona ndray androany ampio izay mba ho afaka am'ireo toetra ratsy fahazaran ratsy ota malaky mahazo ny tanoranao indrindraindrindra Jesosy mitalao mivavaka eto mihitsy am'izao rasotoana izao ho an'ny tanora rehetra betsaka ny fakapanahy te hitovy am'izao tontolo zao ny tanora maloto fiteny fitondratena fietsika amin'ny fekanjo ny fisainana ny fomba rehetra ohatra ny tady analavitra anao ny tanora miangavy a Jesosy lay fahefanao tamin'ilay demoniaka aoka ho ampiasainao amin'ny tanoranao zany hiala avokoa ireo zavatra rehetra ireo ka ho tanora vaovao tanora afaka ary andeha hitory ny filazantsara mihoatra lavitra noho ity lehilahy demoniaka atao Gadarena ty rehefa nafahan Jesosy de nitety tanàna folo ary nitory ny zava-dehibe zay nataonao Jesosy io aoka mba ho zany mihitsy nitoetra ny tanora amin'ny farany ity fiaraha-mivavaka ity ka ireo dingana rehetra zay tsy maintsy aranao am'ty andeha aho de ho tanteraky ny tanora rehetra ho voninahitra ho rery any arovy asy ho fefy mihitsy manodidina ny tanora ndray amandreny zay pitay zany fiangonana aoka mba hanana programa mahatamana sy manitona
mahafinaritra ny tanora ka tonga azy ireo tafajanona hatramin'ny farany ao anatin'ny fiangonana dia izany tompony etaetam-potononona sy asandratra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ny tompany no hitantsika ary mirarisoa sy ny fahasoavan'Andriamanitra ho amintsika rehetra mametraka amin'ny veloma mandra-pitafa indray. Mantsony isika narady hiambina hitoriko ani Kristy tompotario nahazale ny molotro otendreo sayane zao handeha na izy antsononao zao handeha na izy antsononao nisande hiaranoina handeha zao handeha na izy antsononao zao handeha na izy antsononao intiao irao ao handeha. Panjaka lehibe tsy maintsy ambarako fa tsara re na firenena na aiza le na iza hiantsony ay zao handeha na izy antsononao zao handeha na izy antsononao nisande hiaranoina handeha zao handeha na izy antsononao zao handeha na izy antsononao ity ao irao ao handeha zao handeha